dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'ny fotoana fohy izay fampaherezantsika miditra amin'ny taona vaovao isika. Mafy ny zavatra tsy maintsy hitranga kanefa tsisy lalana azahoantsika mivoaka afa-tsy amin'ny alalan'ny fiverenana amin'Andriamanitra. Dia hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray eo, misaotra anao mandrakariva izahay raha mbola afaka miantso ny anaranao ary midera sy mankalaza anao, satria mahatombola velonaina izay dia mbola mianiko ao ambanin'ny fahasoavanao, mbola miala ny enina ianao ary tsy mitsahatra miteny manaovy lalana anay mba ahafahanay mamakivaky indray ity taona vaovao ity izay ho tao tsarotra ho an'izao tontolo izao, ho an'ny firenena, ho an'ny isam-batan'olona. Ny fanahinao masina no aoka hiasa mandrakariva ao anatin'ny fonay, manomboka aminay kristianina voalohany indrindra, kanefa ianao no afaka miasa amin'ny fomba tsy takatra ny saina, mikitika ny fony tsirairay indrindra eto anivon'ny firenena mba hahatonga azy hahafantatra fa marina ny teninao ary tsisy lalina fahana mivoaka afa-tsy aminao irery ihany. Dia taka nitahinao anay nandritra ny 3 taona lasa, mbola miandrandra ny fahasoavana sy ny fitahinao amin'ny lalan-tsarotra izay andalovana mandritra nyity taona ity. Dia izay ho etrany voninahitra ho ray ny anaran'i Jesosy. Amen. Fara-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Tsy mitsahatra ny manambara amintsika ny marina, lasa izay ny taona heverina fa mafy, 3 taona ny sesy izay faranana tamin'ny fomba mahagaga tamin'ny taona 2022 dia ny tao tsabata, paska lehibe an'i Jehovah. Rehefa izay no zavatra mitranga. Raha nijeritsika ny soratra masina dia taona 2023 dia vanim-potoana ny fivoahana. Raha tao amin'ny tany Egypta dia vita ny tao tsabata, vita ny paska lehibe, dia nanomboka mivoaka tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely. Ary famarinana tsy azontsika lavina dia tsy ny zanak'Israely irery ihany no tafavoaka fa nivoaka avokoa hatramin'ny Egyptianina rehetra. Kanefa izay fivoahan'ny zanak'Israely izay fanombon'ny fanafahana ataon'i Jehovah, tsy hoe nisy ny fitahiana sy ny fahasoavana tonga dia niraisy ny zanak'Israely na ny fitsaharana, fa izay fivoahana ny ala tao amin'ny tany Egypta izay dia misy tanjona. Kendren'Andriamanitra dia fampanantenana ny tany Kanana, tondro-dronono sy tantely, tsy tonga dia azo anefa izay, fa lalan-tsarotra ny tsy maintsy ho diavina. Ary Andriamanitra dia niaraka tamin'ny zanak'Israely mandrakariva tao anatin'izany rehetrarehetra izany, nampahitan'Andriamanitra azy tao amin'ny tany Egypta ny fahoriana mafy, kanefa vokatry ny fitarainany zanak'Israely dia nasehon'Andriamanitra teo natrehan'ny loza izay niatra teo amin'ny tany Egypta fa miaro izy, ary ny olona izay mentehitra aminy arovany tanteraka, tsy tonga dia niala ny zanak'Israely. Hoe tamin'ny vanim-potoana nitaraina dia tonga dia nitsahatra ny loza, fa nandalo fampahoriana mafy tao amin'ny tany Egypta mba entin'Andriamanitra hanam-porofoana amin'ny zanak'Israely fa rehefa makatoa ny teniny dia miaro izy. Dia izany ny zavatra hita ny zanak'Israely mba hampiorona ny finoany, satria rehefa hivoaka tao dia vao maika zava-tsarotra ny tsy maintsy andalovana. Fa rehefa miorona tanteraka amin'ny finoana manaiky ny fiapetra napetrak'Andriamanitra dia tokony ho saintsain'ny zanak'Israely
etao amin'ny tany Egipta aza nisy fandringanana sy ny loza maro isan-karazany nihita Jehova kanefa toe-tsaina sy fisainan'Andriamanitra mitondra azy ny voka tao amin'ny tany Egipta ahoana no tsy hita iny ary zay zavatra izay nampahafantarin'Andriamanitra antsika tao anatin'ny telo taona vita ny tao-jabata lehibe ary ny zavatra mahavariana araka ny resahantsika misy antony tsy takatry ny saina matoa taona 2022 ny tao-jabata pasika lehibe manomboka mivoaka isika fa zay fivoahan'izay araka ny resahantsika hoe mivoaka daholo ny olona rehetra taka ny tany amin'ny tany Egipta ihany na ny zanak'Israely na ny Egiptianina samy mivoaka tsy ampatsiaro tsony ny zavatra hitantsika tany amin'ny Exodus 4:20 fa ny zavatra voalohany ny andro ny zanak'Israely izay nankatony tenin'Andriamanitra dia fanenjehana satria nangony ny Farao avokoa ny olona rehetra ny mpiady mahery rehetra ary natahotra sy nangovitra ny zanak'Israely teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany satria raha nanantena fiainana milamindamina totra ny voamaika niaritra fanenjehana miditra amin'ny taona 2023 atsika tsy resaka fampitahorana fa ny antony andrenesantsika an'izany dia mba ho fampitandremana sy mba ahafahantsika mandray ny fepetra azo antoka tanteraka avy amin'ilay ray-pahary dia Jehovah Andriamanitra manoloana ny fanenjehana izay mitranga fa zay zavatra izay keo no hiatra amin'izao tontolo izao zay zavatra izay no hiatra amin'ny firenena hiatra amin'ny isam-batan'olona tsy mora ny zavatra ho atrehana fa tao amin'Andriamanitra kosa tsika isaitsaina ny zavatra teo alohan'ny zanak'Israely narovana izy tao amin'ny tany Egipta ho antsika teto amin'ny firenena tao ny valana retina ny loza ara-boajanahary maro isan-karazany ny zavatra mafy tsy tambisaina ny tsy fandriam-pahalemana ny fitangan'ny vidim-piainana tsy ringana ankehtsika tao anatin'ny taona 2022 fa ao anatin'izany zava-tsaro izany nefa tafavoaka tafiditra ty amin'ny taona 2023 kanefa eo anatrehan'izay ihany koa Andriamanitra tsy mba mandainga fa tsy mampanantena zavatra bokata izy fa hisedra zava-tsarotra ary ny tenin'Andriamanitra marina mandrakariva fa raha nisy ny fanenjehana tamin'izany dia io koa no miverina amin'izao vanim-potoan'izao dia azakakitsika fa isy ny fanenjehana izy no nanenjika tsy ny zanak'Israely no manenjika ny Egiptianina fa ny Egiptianina no anenjika ny zanak'Israely zay tapa-kevitra anao an' Jehova ho lola arana kanefa manoloana an'izay fitaintainana vokatra ny fanenjehana sy ny loza mananontany any am-pandehanan'izany Andriamanitra nge mahafantatra ny zanak'Israely nofo izy na dia teo ara ny fitarainana teo anatrehan'Andriamanitra dia mbola misy toe-tsaina raiky tapisaka ihany eo anivo ny zanak'Israely kanefa tsy nanameloko Jehova fa nampahery ny Exodus 4:20 dia jereo nge ilay toe-tsain'ny zanak'Israely ary io zavatra misy ary tsy gagitsika ary tsy tokony ho taitritsika manoloana an'izay zavatra izay fa na dia eo nivon'izao tontolo izao eo nivo ny firenena indrindraindrindra manoloana ny zavatra atrihan'ny firenena dia marina foana fa mitaintaina ny olona satria mafy taminy ny zavatra nandalovana nandritra ny telo taona ary ho mafy aminy koa ny heritreritra ny zavatra ho atrehana ohatrany tsisy lalana fahana mivoaka izay mahatonga ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany tena ny monimonina ary mahatonga ihany koa raha tsy mitandrina antsika ka tsy mandinika soratra masina himonimonina amin'izao vanim-potoana izao satria efa mafy ny zavatra ntalovana vao maika ohatra ny jerevana to ohatra ny tsisy lalana mivoaka amin'izao vanim-potoana izao fa ohatra ny ho mafy na dia ny fitangan'ny vidim-piainana fotsiny ara kanefa tsy mahajery tsony loza ara-boajanahary hitranga ny fanakorontanana vetseveroa hitranga fa na dia eo ara ny afatra izay nampitaina izy foana hipetraka eo amin'ny toeran'ny Egiptianina araka ny resahantsika hoe zanak'Israely tsy manenjika fa misy manana ny toe-tsain'ny Egiptianina
tena hanangona ny hery rehetrarehetra mba ho fampitahorana ny zanak'Israely. de torak'izany ko na nivon'ny firenena ary tena hitady ny fomba rehetra hanangona ny hery rehetra mba hitondra fanakorontanana. Fa misy kosa nefa hipetraka amin'ny toeran'ny zanak'Israely mientehitra amin'Andriamanitra kanefa manoloana ny toe-javatra mitranga de ohatra ny mirorosaina de mitady hiala amin'ny toromarika napetraka Andriamanitra de manjary hitranga aminy. Ny 10 amin'ny Exodosy 4:7 ka hatramin'ny 12 tsy mampanenina antsika resaka an'izany satria fampitandremana avy amin'Andriamanitra no ahafantarantsika ny tony tantara tony. Rehefa mbe akaiky Farao de natompony zanak'Israely masonka indrindra Egyptianina tamin'ny nanenjika azy de raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Izy moa tsy hitaraina amin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao manoloana ny zavatsarotra andalovana. Mampitodika amin'Andriamanitra inona ihany ty zavatra mitrango ty Jehovah. De tsy ho tafavoaka mihitsy ve efa sarotra ny zavatra nandalovana kanefa ny zavatra hatrehana vao mainka ho sarotsarotra kokoa. Fa tsy nijanona hatreo hoe ao ihany le fisainana mitodika amin'Andriamanitra vao ihany koa nefa le toe-tsaina raiky tapisaka. De ny 9:12 sy ny manaraka ary koa izy tamin'i Mozisy moa tsy nisy fasana vatany amin'ny tany Egypta no nentina ho faty tany anefitra izahay. Nahoana no nanao toy izany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta? Tsy zao va no tena nolazainay taminao fo ny tany Egypta hoe aoka izay fa velao ihany izahay hanompony Egyptianina fa leonay manompony Egyptianina toy izay ho faty any anefitra rirendasa tsy tsaroana. Ny zavatra nianjady tamin'ny zanak'Israely nanjary ohatra ny maivana taminy ny fahoriana niaritra taminy ka natonga azy nitaraina tamin'i Jehovah mba hitondra fanafahana. De rehefa tonga mitoe-javatra anankiray satria hanomboka nivoaka de io fa manimanina te hiverina tsy nalao anay ihany ve tany fa ny Egyptianina ange raha nivoaka ka nanenjika ny zanak'Israely inona ny tanjona tena nikendreny ny andresy lahatra ny zanak'Israely mba hiverina aminy amin'ny alalan'ny fampanantenana pokaty e tena miverena. Jereo tadidio ny fiainanareo tao Egypta afaka nanao zay tena natao kanefa nanjary tsy nitsarovana ary ny Egyptianina tsy ampatsaro ny zanak'Israely mihitsy hoe ianareo ange de nampijalianay tao hoe nampitondranay fahoriana farantsy zaka tsy ampatsaro an'izany mihitsy ny Egyptianina ary vao mainka ary anakona ny mason'ny zanak'Israely ny amin'ny asa mahagaga nataon'i Jehovah taminy. Fa ny tanjona nikendreny matoa nanenjika ny zanak'Israely tsy niandrinika anazy fotsiny fa ny atonga azy hiverin-dalana. Ary de toy izany koa ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao tafavoaka amin'ny taona 2023 vanim-potoana ny fanafahana fa na de manao ny tena ho zanak'Israely ho kristianina azy de manana fironana hiverina amin'ny toe-javatra teo aloha de lasa ririndasa tsy tsaroana foana ny fahoriana niaritra tamin'izany vanim-potoana izany ka mahatonga fimonomonona ary toe-tsaina normal tao amin'ny zanak'Israely zany aleo zay hiverina fa mafy ty zavatra mianjady ty satria lasa le zavatra trehana lasa goavambe teo anatrehany ary lasa tsy tsaroana intsony ny zavatra mafy nandalovana ary eo anatrehan'izay ny zavatra tena mampatahotra tsy tsaroana intsony koa fa Jehovah'Andriamanitra mitondra fanafahana ho azy ary afaka niaro azy tao anatin'ny fahoriana mafy izay nanjady tao anatin'izay telotaon'izay na ny zavatra tsy niatra. Fa inona ny vahaolana nentina teo anivon'ny firenena mitady ny vahaolana rehetra fa tsy hitan'ny olona intsony zany ary zay ny mahatonga ny fisaina ny fandresen-dahatra mba hiverina indray ho any amin'ilay tany izay feno fahoriana nanjary tsy hitadidy intsony fa tsy mahatsiaro intsony hoe misy Andriamanitra ange mitantana ary ny fitantanan'Andriamanitra tsy mampanantena zavatra pokaty Andriamanitra hoe raha miaraka amiko ianareo de zao tsisy anenjika anareo tsisy loza ianjady aminareo fa ampandalovina amin'ny zavatra sarotra mba hisehoana voninahitran'Andriamanitra
lasa tsy mahatoky an'Andriamanitra tsony ny olona dia tahaka ny toe-tsainy zanak'Israely avelao ihany zay hiverina fa inona nefa ny zavatra nitenen'i Jehova 19:17 tsara mampafantatra an'izay satria fantatrasika tao amin'ny tany Ekipta sabata lehibe an'i Jehova ary pasika lehibe zay nitanterahana tao anatin'ny fibohana nanajana ny gesta barrière ara-panary zany ny zavatra mitranga dia nampatsiaro an'izay fipetra izay Andriamanitra satria nitanjona an-kendren'Andriamanitra izy rehefa mitondra ny olona hivoaka dia tsy tia ny verin-dalana ary Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo fa mijanona fa hitanareo fa mijen'ny Jehova izay ataony ianareo anio fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy hitanareo tsony mandrakizay tsara ho fantatritsika manahoana ny toetran'ny Egiptianina manenjika mandrakarifa fa firomonana atoky an'izay tenin'i Jehova izay ny Egiptianina izay hitanareo anio le manenjika tsy hitanareo tsony mandrakizay fa ny fipetra napetrak'Andriamanitra Jehova ny ady ho anareo ianareo kosa angina ary io ilay geste barrière ara-panahy tsy nijanona fotsiny tao amin'ny tany Egipta tamin'ny andro pasika fa manomboka mivoaka dia zao mitohizo ilay fipetra mangina fotsiny matokian'i Jehova ary ny 19:10 ny mahafinaritra be tsy sitrak'Andriamanitra ny fiamorana ny fiverenana fa ny sitrak'Andriamanitra rehefa niainga ianao nenenina toe-javatra atrehana dia zao mandroso foana satria mahatoky ny teniny Jehova hiady ho anareo ary tsy tokony ho taitra ny amin'ny fanenjehana maro isan-karazany fa ny fipetra tsara raisina raha tena kristianina marina raha tena zanak'Israely marina dia zao ny fahanginana dia ozy Jehova nahoana no mitaraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso ary zay keo miaingitsika anatin'ny taona 2023 mandroso tsy manana eritreritra hiverina amin'ny zavatra mafy ny anjady sao dia lasa ririny tasa tsitsaroana fa tsy morange ny zavatra iandrany zanak'Israely raha tena hoe resy lahatra tanteraka mihitsy fa hiveriny ny Egiptianina nga anampitamby azy fa tena anaparany ny fahefany rehefa aveo hoe tao aminay ianareo mitsoka ianareo ningavinonareo hiverina tafaverina sao matsara ianareo akory zay hitanareo ny zavatra anjoanareo ary zany zavatra zany tsy hitan'ny olona zany ny zavatra mahamay ny olona dia niverina fa ny zavatra miandry azy tsy tsaroan'ny olona kanefa na izanona tsy zany dia zao manana safidy angen'ny olona rehetra fa matory rehentsika zany afatra zany dia zao Andriamanitra te ampiseho miheriny sy ny voninahiny ao anatin'ny toe-javatra mafy izay tsy eritreretina hitranga amin'ny isam-batan'olona tsiraray avy mba tsy tonga ny olona ho givy ohatra ny mampatsiaro ny adiny Davida sy Goliata natahotra daholo ange mpanjaka ary Saoly tamin'izany vanim-potoana izany natahotra daholo ny miaramila rehetra satria Goliata tena nitsangana olona goavandray fahavalo raingeza be fa zao tsisy sanana ohatra ny Goliata fa Davida kely ny androndro tariny gaga nahoana le tsy mifory io ozy no hiaiky miaramila velon'Andriamanitra nangataka izy ary nysakanan'ny olona nomena azy daholo ny fitaovana rehetrarehetra mba hoentina miady tamin'ny Goliata fa ozy Davida hoe mavesatra amiko loatra io isory io ary rehefa niresaka tamin'ny Goliata izy ianao manantona azy io amin'ny sabatra za kosa amin'ny anaran'ilay Jehova nanantonako anao teo anatrehany Saoly sy ny zanak'Israely rehetra tsy hitany zanak'Israely tamin'izany fa lehibeazan'Andriamanitra fa le fahavalo goavambe no hitany dia tsy samy ady tamin'izy fa Davida indray na dia lehibe ary Goliata dia zao tsy mahagoavambe amin'ny Goliata no hitany Davida fa ny mahalehibe an'Andriamanitra tsy natahorany iza no anana toe-tsaina amin'izany amin'izao vanim-potoana izao fa manoloana ny zavatra izay atrehana ny verin-dalana io nefa ny teny tonga avy amin'Andriamanitra fantatr'Andriamanitra kely ny olona tsy manome tsiny izy
ary zay no azotsika ny teny anorena na ny dia ao anatin'ny taona 2023 dia ny Jeremia toko 4:30 hoe hanao fanekena mandrakizay aminy aho dia ny tsitsarako amin'ny fanasoavako azy izy ary ny fatahorana dia ataoko am-pony kosa mba tsy alany amiko. Fantatr'Andriamanitra fa mpiodina ny zanak'Israely ka tsika afaka milaza fa tena natoky an'Andriamanitra izy io, fa Andriamanitra ny fifananao fanekena taminy ka na dia teo raha ny fieveran'ny zanak'Israely le toe-tsaina te hiverimberina mandrakariva efa lasa ny tenin' Jehova fanekena mandrakizay efa natao zany dia tsy hitsahatra izy ny amin'ny fanasoavako azy izy ary ho atsika zany ary ny fatahorana dia ataoko am-pony kosa mba tsy alany amiko ary miafina ao anatin'izay ny afatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika amin'izao vanim-potoana izao hiatrika n'ity lalatsarotra andalovana amin'ny taona 2023 ty hitodiantsika amin'Andriamanitra sy ny hisaintsainantsika ny fanekena izay fanotanterahany ary indrindra mivantana ho antsika kristianina aloha voalohany indrindra mba tsy ho kristianina sadasadaka hitaonan'ny olona hiverin-dalana fa hitaonan'ny olona kosa androso mba hifikitra amin'Andriamanitra satria mafy ny zavatra andalovana manerina an'izao tontolo izao, mafy ny zavatra andalovana eto amin'ny firenena ary tsika mahatsapa tanteraka mihitsy na mipetraka eo amin'ny toeran'ny zanak'Israely na mipetraka eo amin'ny toeran'ny Egyptianina fa tena miadana ange Madagasikara raha mihoatra amin'ny firenenkafa raha tsy jery fotsiny ny toe-javatra misy any ivelany any Israel, any Chine, any États-Unis, any Russie, any Ukraine raha mba toe-javatra takan'izany no miatra amintsika fa tena ny angaran'Andriamanitra isika kanefa ao anatin'izay fiangaran'Andriamanitra zay dia zao tsy mahay mihaino an' Jehova raha tsy mitandrinatsika dia hotiatsika ve ny aina takan'ireny zavatra mitranga ho Russie sy Ukraine reny dia tsy akijanona mampitaitaina ny olona tsy vitan'ny vidim-piainana manahirana fa miatrika fahafatesana isan'andro isan'andro akoatran'izay rehetrarehetra zay ny aretina mianjady kanefa dia miavaka na dia eo ary fantatr'Andriamanitra ange ny fiodinany ny firenena fa ny azo antoka tanteraka dia mahalala an'Andriamanitra ty Madagasikara ty tian'Andriamanitra ty Madagasikara ty ary ho an'ty Madagasikara ty koa ny tenenan' Jehova hoe anao fanekena mandrakizay aminy dia ny tsitsarako amin'ny fanasoavako azy ny fatahorana ao izy dia ataoko am-pony kosa mba tsy alany amiko anampirofo Andriamanitra ny amin'izay fitantanan'izay ary tsy mijery izay mety ho faratsin'ny olona izy fa nohony amin'ny olona fidy ho an'ny olona izay matahotra azy kanefa na izany na tsy izany dia tsy maintsy atsipy ny afatra ho atsika kristianina angelo voalohany indrindra verena amin'Andriamanitra velona rehefa hitory dia ny marina toriana aza ny ampipono entina mitory filazantsara aza ny ampipono entina hanolanana ny filazantsara sady telo taona mipaka be dia be ny famarinana napetraka-Andriamanitra ka raha ny fiangonana kristianina rehetra no miray fo miray saina za tsy miteny hoe hitambatra ho fiangonana ray fa iondrika ka anaraka ny famarinana soratra masina tsy misy fepetra dia amonjy eo Andriamanitra io fantatr'Andriamanitra ny fiodinan'ny olona nefa izany tsy mampitsoaka fanekena izay fanotanterahany fa ho tsindron'ny olona ihany eo aoriana ao ary amin'izay vanim-potoana izay izay vo tonga ny fatahorana an'Andriamanitra mba tsy alan'ny olona amin'Andriamanitra fa rehefa samy jorontsika kristianina hoana moa tsy andraisan'ny olona izay tsy malalan'Andriamanitra hoe hafa zany miaraka amin'Andriamanitra zany ka makivaky an'ity taon'ity tsika misy teny mimpaherezana antsika ny lalana zahoana mivoakange ao anatin'ny soratra masina amijerintsika ny salamy fa 7:30 salamy fa 7:30 dia ny andiny fa 12 mba ho saintsaintsika zany
satria Jehova miteny hoe Jehova iady anareo fianareo kosa angina tsy hoe Jehova tsy teny fa mba tonga atsika angina manoloana ny teny fikasan'Andriamanitra satria niady tsy atsika nge niady efa nekeny Jehova hoe izy no iady ary tsy tsatra ny amin'ny fanasoavana atsika izy dia ty amin'ny salamy 7:30 ny 2:20 satria manjary tsy majery tsontsika ny toe-javatra misy amin'izao tontolo izao fa ohatra fotsiny ty taona 2023 ty izay dietrehana fifidianana dia jereo vankeny famarinan'ny Exodus 4:12 hoe vanim-potoana ivoan'ny Egyptianina amin'ny fanenjehana maro isan-karazany fa eo fotsiny tsika mandiny tena anana ny toe-tsain'ny Egyptianina hanenjika ve ary raha manenjika dia zao miny tsy mijery Andriamanitra n'Andriamanitra sa anana toe-tsainy ny zanak'Israely efa niaraka tamin'i Jehova ka andresy lahatra ny olona indray mbola hiverina kanefa tonga ny teny ary nanaiky tsy fidiny ny zanak'Israely ny afatra nampitondraina amin'ny Mosesy lazao amin'ny zanak'Israely nandroso mba handroso fa rehefa nandroso dia hitatsika ny voninahitran'Andriamanitra teo amin'ny fandrosoana sy ny zavatra nataon'Andriamanitra mba iarovana azy ny amin'ny loza maro isan-karazany manoloana ny metraketraka nataon'ny Egyptianina rehefa mandroso dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra fa rehefa miverina tsy misy voninahitr'Andriamanitra hitranga izany iny zanaka ny zavatra nanjon'ny Egyptianina matoa Jehova ny teny ny Egyptianina izay hitanareo any hoe tsy hitanareo tsony mandrakizay fa eto dia antso atao amintsika kristianina antso atao amin'ny firenena ary tsy akanavaka hatramin'ny tompona andraikitra ambony hatramin'ny heverina fa madinika eto amin'ny firenena ny afatr'Andriamanitra dia ho an'ny olon-drehetra fa tsisy lalana fa atsika mivoaka akoatra ny fanaikena sitrapon'Andriamanitra satria Andriamanitra no mametraka mpanjaka izy no manaisitra mpanjaka Andriamanitra no tompon'antoka ny amin'ny fiarovana ny firenena salamy 7:30 ny 2:20 dia zao ny voasoratra hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho Andriamaniny dia ny olona nofidiany olovany sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho Andriamaniny ary ao anatin'izay firenena izay nametraka ny tenanao Egyptianina izy nametraka ny tenanao zanak'Israely izy raha mbola misy fisainana ametraka an Jehova ho Andriamaniny sambatra izany firenena izany ary amin'izay vanim-potoana izay omenatra ny Egyptianina aza miady amin'ny zanak'Israely fa Jehova no momba azy ary eo no tokony hisaintsaina atsika tsy ny herin'ny tenantsika tsy mivonahitra nanantsika tsy ny fahaizantsika no afahantsika mitondra famonjena ho an'ny firenena fa ny federantsika amin'Andriamanitra ary ny zavatra irina bafiry amin'ny malagasy no hitodika amin'Andriamanitra ka hitaraina amin'Andriamanitra Jehova ny fanahinao no ataovy eo anatin'ny mpitondra mba tonga azy atoky ianao mba hiadana ny firenena ary io ihany ny lalina mivoaka afahany mba miala amin'ny fahasairanana afahany Jehova miditra antsehatra amin'ny fanasoavana hatrany amin'ny mpitondra faratapiny matahotra n'Andriamanitra ary ny fatahorana n'Andriamanitra tsy hoe miantso ny anarany fotsiny tsy fietsika ivelany ety fa mankatoa tsy misy fepetra izay lazay ny tenin'Andriamanitra ary tsy mpitondra ihany fa toe-tsaina tokony hipaka manerany ny olona rehetra ao anatin'izay firenena izay satria ny zavatra tsikaritra arakaraka ny toetra ny mpitarika tsy maintsy toetra ny olona taritina ka raha olona tsy matahotra n'Andriamanitra le miseho azo mpitarika ny zavatra hitranga tsy atahotra n'Andriamanitra koa ny olona taritina raha mpanenjika ny olona mpitarika dia ny zavatra ho tsikaritra koa hanenjika daholy ny olona taritina ary zany zavatra zany miafaka raha olona miemotra ny mpitarika dia miemotra daholy ny olona taritina ary raha olona vonina androso ny mpitarika na inona na inona zavatra hitranga androso daholy ny olona rehetra raha matahotra n'Andriamanitra ny mpitarika
atahotra an'Andriamanitra koa ny firenena ary zay ny tokony ho saintsaintsika manoloana ny zavatra atrehantsika amin'ity taona 2023 ty tsy maintsy misy ny mpanentsika ary tsy maintsy misy ny enjehana fa ho an'ny toetra ny olona enjehana mangina avy aloha Jehovah ny ady fa inona ny fitaovana lehibe takian'Andriamanitra amintsika ny fifikirana aminy manana ny Jehovah ho tokony manana ny Jehovah ho Andriamanina ny marana antsika azy tantara faharotoko fafito satria nyresantsika vanim-potoana manao an'izao vanim-potoana zao vanim-potoana fivoahana vanim-potoana ny asa vanim-potoana anatrehana zavatsarotra vanim-potoana hiatrehana loza vanim-potoana koa ametrahana ny fitokisana amin'Andriamanitra izy efa ny tenin'i Jehovah hiado anareo ary ny ahatsirofantsika ny teny fikasana nataony anao fianakena mandrakizay aminy dia ny tsitsarako amin'ny fanasoavana azy ary ny fatahorana azy dia ataoko ompony mba tsy alany amiko mba ho tsarofantsika izay kanefa izay mitaky ny fihaiza miaina aneo Andriamanitra fa tsisy lalana afahantsika mivoaka tsy midika izany hoe ho sambatra tsika tsy midika izany hoe tsisy loza tsy midika izany hoe tsisy fahasahiranana fa ny ady rehetra izay atrehana mahita fomba mahagaga foana io Andriamanitra io erovana ny olona teo amin'ny tantara faharotoko fafito teny manandaza fa mba tena tanterahan'ny olona ve zay teny manandaza napetraka Jehovah zay tantara faharotoko fafito ndiny faefatra ambifolo raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako izy no avy anetry tena ka hivavaka sy hitadiny tavako hiala amin'ny ratsy fanoana iaino any an-danitra azy ka melany elony ary ahasitrana ny taniny aho misy dingana efatra petrak'Andriamanitra ho an'ny olona nantsona amin'ny anarako dia tahaka ny zanak'Israely nantsona Andriamanitra hivoaka tao amin'ny tany Egipta fa misy toe-tsaina feno fanetretena takian'Andriamanitra ho tanterahan'ny olona ho avy anetry tena ny fanetretena fa natanterahana ny zavatra tsy mahazatra ny tena mandefitra tanteraka mihitsy ary ny fandeferana dia zao apetraka ny ampopo fa velohan'Andriamanitra no hibaiko ary indraindray ny zavatra takian'Andriamanitra ange tsy mety amin'ilay nofontsika fa raha manana fanetretentsika dia ampanginitsika zay le hoe ianareo kosa angina ampanginitsika ny ampopotsika fa velao ny toromarika avy amin'Andriamanitra na dia eritreretintsika ohatra ny sarotra azy fa velao zay no tanterahana fanetretena hivavaka zany mivavaka zany manana fifandraisana mandrakariva amin'Andriamanitra mivavaka ange dia resaka hifanaovana amin'Andriamanitra matetika ny olona rehefa mivavaka dia miteny izy fa sy malala miaino resaka hifanaovana resaka hifamaliana zay natao hoe vavaka miteny ianao dia miaino Andriamanitra fa miteny keo Andriamanitra dia miaino ianao ary fiainana zany araka ny resantsika hoe vanim-potoana faran'izao vanim-potoana ny fifadikanana vanim-potoana ny fivavahana marina vanim-potoana tena anatanterahana ny afatra napetrak'Andriamanitra tamin'ny taona 2022 miverina ao anatin'ny sabata fadalana ho an'ny olona izany fa famarinan'Andriamanitra ho famonjena ny olona kosa fa firy no manana fanetretena anaiky an'izany fa saingy na dia teo arany loza ny akamaroan'ny olona nge mieritreritra fa no famarinany no fienterany tamin'Andriamanitra no mahatonga azy mbola velonainy fa zao na ny marina na ny ratsy fanahy mbola velonainy fa ny ratsy fanahy mieritreritra fa no ny fahamarinany no mahavelona azy fionatrehan'Andriamanitra mahatonga mbola velonaina ny ratsy fanahy fa mindrampon'Andriamanitra mba tsy horingana izy mba ahafahany manana fotoana hiverenana amin'Andriamanitra mba tsy hananena ny ray andro any hitady ny tavako zay le mitady ny tavan'i Jehovah zay dia zao tena manao zay ampiorenana ny finoana hahafantarany fa misy io Andriamanitra io mitady ny voninahitr'Andriamanitra mitady hery avy amin'Andriamanitra ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia rehefa mijeritsika any eo amin'ny tany Egipta ange inona ny zavatra nataon'ny zanak'Israely niala tamin'ilay fiainan'ny Egiptianina
niala tamin'ilay toe-tsain'ny Egyptianina fa vonona ankatoan'Andriamanitra dia manaiky manginy fa manao hoana ny toe-tsain'ny Egyptianina. Toe-tsain'ny Egyptianina dia milimba, manao ny filaninofo zava-dehibe ary tsy afaka ao anatin'ny Egyptianina ny fanenjehana, ny fampijaliana, ny fampahoriana. Ka raha te hiverina amin'Andriamanitra le toe-tsaina manenjika, le toe-tsaina mampahory, le toe-tsaina tsy mivaky loha ny amin'ny fiainana mandrakizay, le mitady ny vola arena voninahitra, zay no elana. Fa raha izay ny zavatra mitranga dia ozy ny lazain'i Jehovah. Iaino any an-danitra ozy ka amela ny elony ary asitrana ny taniny. Kanefa eo amin'ny 170 ny zavatra mitranga ka indro raha mampiatona ny andro ka tsy misy ranorana latsaka na saiko mandany ny tany ny valala na naterako rehetra mandringana ny oloko dia mitohy amin'izay ilay tena. Raha ny olona izay natsoina amin'ny anarako no avy anetra tena sy vavaka hitady ny tavako iala amin'ny ratsy fanoana. Iaino any an-danitra ka mela ny elony ary asitrana ny taniny. Zay ny fipetrapetrakaNdriamanitra fa natonga raha ny teny fikasan'Andriamanitra any amin'ny Jeremia 2:30 hoe ny 150 hamofanekena mandrakizay aminy dia tsy nitsaharako amin'ny fanasoavako azy ary ny fatahorana ahy dia ataoko ambony kosa mba tsy alany amiko na dia tonga ary zay. Indray ny olona angehitriretina ho tanteraka fotsiny zany fa misy fipetra ao ambadik'izay dia mifipetra sambatra ny firenena zay manana an Jehovah ho Andriamanina. Ary ny tantara faharoa 17 mba hisaintsainantsika inona loza tsy miaritra amin'izao vanim-potoana zao, fa inona le lalina soritan'Andriamanitra raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anetra tena ka hivavaka hitady ny tavako miala amin'ny ratsy fanoana dia iaino any an-danitra ka mela ny elona ary ahasitrana ny taniny. Na iodika vitsika na iodika vanana miezaka rehetra tanterahana ny fieritreretana fa za mavita azy, ny fieritreretana fa ny fahaizako ny voninahitro, ny lazako no ahafahako mitondra vahaolana eto amin'ny firenena. Tsy maka izany fa ny lalina voalohany dia zao makao amin'Andriamanitra. Sa isy fiatraikany eo amin'ny firenena zany asitrana ny taniny izy, amela ny elony. Ary fitiavan'Andriamanitra zany satria mivoaka tsika izao miditra hamakivaky ny taona 2023 tsy mora ny zavatra hitranga, tsy afaka mampanantena zavatra pokaty anga dia matoky fa soratra masina mampitaina amintsika miverena amin'ny Jehovah. Tokony iray fo iray saina ny malagasy rehetra, androso iray fo iray saina, angina iray fo iray saina, aneto tena hivavaka hitady ny tavan'i Jehovah hiala amin'ny ratsy fanao. Tokony iray saina tsy hifanenjika amin'izay vanim-potoana izay. Miditra an-tsehatr'Andriamanitra manasoa asitrana ny taniny Jesosy amela ny elony fa tsy misakana ny loza tsy ho avy fa anatin'izay loza zay ao misehon'Andriamanitra fa miaro izy, mitondra ny vahaolana rehetra izy. Sarotra ho an'ny olona tsy manaraka an'Andriamanitra migoka n'izany tombontsoa zany, fa ho an'ny olona miaraka amin'Andriamanitra dia miadam-po izy satria isaka misy zavatsarotra andalovany ny ao an-tsainy dia zao nisy fanekena nataon'i Jehovah tamiko dia nianasoavany azy. Misy toromarika avy amin'Andriamanitra miady an Jehovah mangina fotsiny ka ninonenina toe-javatra andalovana dia zao miverin-dalana tsy azo atao, mandroso no mety. Ary zay toe-tsainy zay manomboka hatramintsika kristianina ange, kristianina tena miverina ao amin'ny marina, fiangonana miverina ao amin'ny marina, fiangonana manao zava-dehibe ty tenin'Andriamanitra ty, fa tsy andeha nindraindra ka hifanenjika ary tsy hanome saina ho amin'ny mpitondra
hitondra fampisarahana satria ny olona amin'andriamanitra fihavanana ny ao anatiny, fihavanana ao anatin'ny fihepetra apetrak'andriamanitra taka ny Mosesy. Tsy toe-tsain'ny Mosesy angeny teny tamin'ny zanak'Israely fa fitaovana fotsiny izy teo anatrehan'ny zanak'Israely izay ny fidian'andriamanitra manokana ka ampafantatra ny olona ny sitrapon'andriamanitra fa tsy ny sitrapon'ny tenany. Ary zay koa no andrasana amin'ny fiangonana, tsy ny sitrapon'ny fiangonana fa ny sitrapon'andriamanitra marina ampitaina amin'ilay vahoaka mba ho tena olom-pirenena vanina mba sy ny fiadanana. Toko sy mena fa fanamasin'andriamanitra dia asa mandrakariva ao amintsika. Raha tsy vitantsika amin'izao andro fiaingana zao, fanapahan-kevitra tsy vitantsika intsony. Satria ao anatin'izay ilay fiaingana izay zavatra roa ihany no mitranga. Raha ny toe-tsain'ny zanak'Israely, na ianao anaiky ny tenin'Andriamanitra, manaiky androso, na ianao hiverin-dalana, miverin-dalana ianao dia mitapo ny vokany. Tsy mora ny zavatra omanin'ny Egiptiana eo anatrehan'izany rehetrarehetra ny ka matoko sy mino fa isika isambatan'olona izay manan-tsaina miverina amin'Andriamanitra, tsy tahiry ho antsika samindrery ny afatra lehibe avy amin'Andriamanitra fa ny izaran'izany ho amin'ny olona rehetra, ho an'ny tsy mahalala satria tanjona iraisana nykendrentsika ny adana nyity firenentsika ity. Voninahitra ao an'Andriamanitra reriany favakisika. Jehovah-Andriamanitra ray eo misaotra anao izay satria tsy mitsahatra ny miteny ianao. Eny fa na dia fatra-piodina ary ny olonao tompo, tsy mitsahatra ianao noho ny amin'ny olom-bitsy izay matahotra anao. Kanefa ianao koa mahafantatra fa maro ny olona mitady lalana hivoahana ao anatin'ny zavatra manahirana rehetra, ary no ireny olona rehetrarehetra ireny no amindrano fo amin'izao an'ny taon'izao ka mbola any akenao aneraka ny mpanomponao ilazany marina. Vonjeo ny firenena tompo, petraka tanteraka am-pelantananao ty taona 2023 ty, ho an'ny sambatan'olona, ho an'ny ankohonana, ho an'ny fiangonana, ho an'ny firenena, mba tsy hanao zavatra fa ho lehibe fa anao ho tena Andriamanitra ametrahana ny fitokisana izay ekena fa tsy manatsoaka ny teninao. Dia misaotra anao ny amin'ny fikasana mbola omenao satria na dia mpiodina ary izahay dia mbola tsy manatsoaka ny fanekenao. Ny fanekena izay tanterahanao dia fanekena mandrakizay dia ny amin'ny anasoavanao anay. Dia matoko sy mino fa raha nanasoany Madagasikara ianao hatrizay mpairato mason'ny olona rehetra fa mbola vonona ianao hanasoa. Dia matoko sy mino Andriamanitra sandronao hitsotra mandrakariva hitantana ny olonao ho amin'ny marina mba hiadana ny firenena. Saotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.